Tahaka ireo ao amin'ny skajy division voalohany dia mitohy kanitra tamin'ny andro fasivy ihany koa tamin'ity faran'ny herinandro ity ny fiadinan'ny tompon-dakana Analamanga ho an'ny skajy Ligue 2. Anisan'ny vokatra nisongadina indrindra tamin'izany nandesen'ny ekipan'ny FC Topdome tamin'ny isa 2-0 ny ekipan'ny FC Malaza. Ny ekipan'ny FC Topdome izay mitana ny laharana voalohany vonjimaika amin'ity fifaninanana ho an'ny skajy Ligue 2 ity. Lalao anisan'ny nandrasan'ny maro nandritra ny andro fasivy ny fiadinan'ny tompon-dakana Analamanga taranja baolina kitra skajy Ligue 2 ny fionan'ny ekipan'ny FC Topdome sy ny FC Malaza io maraina io tetsy amin'ny kianjany Mahamasina. Tamin'izany ary no nivoahan'ny ekipan'ny FC Topdome mikanjo mena mpandresy tamin'ny isa 2-0. Teo am-pialan-tsasatra tamin'ny isa 1-0 ny ekipan'ny Maître Kira sy Maître Abdou, vokatra izay mametraka hatrany azy ireo amin'ny laharana voalohany vonjimaika. Ny adiny lalao tamin'ny ankapobeny satria samy manana faniriana niditra ao anatin'ny laharana efatra voalohany rodota. Saivina hatrany fa ny ekipa efatra voalohany no tafita amin'ny manasa-dalana ka iadiny voalohany ekarana amin'ny division voalohany amin'ny tompilalaovana manaraka. Toy izao kosa ireo vokatra tany amin'ny kianjany Carion. Ny ekipan'ny FC TFA naresy varoa kosa ny ekipan'ny Dragon FC sy ny ASF. Nanarak'izay dia resy ny ekipan'ny FC Sabnam tamin'ny isa 2-0 ny ekipan'ny Ravinala. Ho an'ny andron'ny alahady kosa dia nomotsan'ny ekipan'ny FC AZ mavesatra 4-0. Torak'izany ihany koa dia nomotsan'ny ekipan'ny AS Jet Mada tamin'ny isa 2-1 ny ekipan'ny AC